Alléluia. Et les satchis me votent en fotoratique des manasana jaisanga nam teranawa. Am tianutia num kaftona manaraksika. Fifalina on a chan maitano tunga so fanatiana de macha. Tigma kupakpano kele o kekno de tenenuse tunga suet on fanatiana de macha. Alléluia. Alléluia. Makasitraka n'Andriamanitra lehibe satria tena tombontsoa ary fahasoavana ny afahana manompo an'Andriamanitra ary indrindra afahana mbola mitoetra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ary mankasitraka ihany koa Bishop Patrick sy Révérend Farandrenarivo izay ray aman-dreny ary tena tombontsoa no manana azy izy ireo no mampianatra manangana mampivelatra manome sehatra afahana mitombo hatrany anatin'ny asa fanompoana an'Andriamanitra ary mankasitraka anao manokana tonga eto androany tompo ane hikasika anao manokana ireo fanatrehany androany. Alléluia. Isotra n'Andriamanitra fotsika rehetra tsika andeha anandratra ny tanantsika dia isotra n'Andriamanitra ny amin'ny tombontsoa sy fahasoavana indray men'Andriamanitra tsika amin'ity androany ity. Raha eo amin'ny fona rehetra indray nentina mankasitraka anao. Amin'ny fona rehetra nentina misaotra anao satria nomenao an'indray ny afaka hitoetra amin'ny fanatrehanao. Nomenao an'indray Andriamanitra ny afaka mbola hifaly amin'ny fanatrehanao. Nomenao an'indray mbola afaka hitanao ny herinao sy ny voninahitro hiasa amin'ny fiainanay androany. Misaotra fa ny tsara indrindra no maninao anay androany. Misaotra fa ny tsara indrindra no efa nataonao no maninao mba ho anay fotsiny any androany eto amin'ny fanatrehanao. Ny fideranay rehetra, ny fanandratanay sy ny fanomezanay voninahitra rehetra tompo dia ho anao rery ihany. Enao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Enao rerenana eny sandratra mandrakizay amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Alléluia. Alléluia. Tsara loatra io Andriamanitra io. Misy olona mino an'izany ve? Raha mino an'izany ianao dia tiako ianao ilay tena hifaly androany fa manan'Andriamanitra tsara ianao. Alléluia. Oh
Alleluia. Oh, santo Andriamanitra tsara loatra amin'ny fiainana isan'andro ianao. Zany Andriamanitra no mahatonga anay midera anao satria tsara ianao. Zany mahatonga anay manome voninahitra anao satria tsara loatra ianao isan'andro. Tsara aminay isan'andro ianao. Tsara ny fitondranao, tsara ny fitantananao, tsara ny zavatra ataonao amin'ny fiainanay. Ianao irery ihany nomenay voninahitra androany. Ianao irery ihany ny sandratra androany. Fa tsara loatra ianao. Say
Andriamanitra tsara mpanao tsara ianao tsy mitsahatra manao ny fahatsaranao amin'ny fiainanay ianao Andriamanitra tena maminay ianao tena tiana ianao satria ianao no efa nitianay taloha Andriamanitra misaotra Tompo fa fitiavana mandrakizay tokoa nitiavanao anay ary zany no namparetanao famindraponao aminay mankasitraka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy amen afaka mahazo toerana ianao alleluia mirabanao ary misaotra anao ihany koa tonga soa amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ity alahady maraina ity misaotra an'Andriamanitra afaka mitondra anao anatin'ny fanatitra tena kaikinao tonga amin'ny fotoana mety tsika zao ankasitrahako anao ray aman-dreny satria fahasoavana ny fanamanana anjara anatin'izao asa fanompoana zao anao fanatitra isika fanatitra anankiroa ataontsika amin'ity anio ity ny voalohany ampandrosoantsika ny azam-piangonana ary ny faharoa hitorintsika filazantsara ary raha ohatra anao ny fahafolo-karenanao ianao na misy voady masina na misy voady spécial fanatitra spécial aty ny fanamasina ataonao afaka manangatanana ianao dia afaka manome anao valopy ny tompona andraikitra ao anatin'izay tadio fa ny fanatitra dia tena fahasoavana ngeza be ho aso ho anao amen opportunité ahafahantsika mamafy ary mijinja ihany koa omen'Andriamanitra anao zany amin'izao fotoana zao menao fa vonina efa niomana tanatin'izany ianao manova ny tsara indrina ho an'Andriamanitra amin'ity anio ity tiako anao hitsangana resena tananao ny fanatitra dia hivavaka isika raha eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy satria menao anay ny fahasoavan'Andriamanitra mbola afaka amafindray amin'ity anio ity araka ny teninao ho ianao hoe miderany Jehova tompony maro fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrapony dia izay mitondra ny fanatim-pisaorana ohatran'i Jehova fa ataoko tonga tahaka ny tany aloha ny fahatsarany misaotra anao zay satria amerina ny fahatsarany tsirairay avy indray ianao tahaka ny tany aloha Andriamanitra amin'ity anio ity amin'ny alalan'izao fanatitra zao ary ny tsara lavitra mbola tsy nilozanay Andriamanitra ary efa manomana an'izany manomana anay ao anatin'izany isan'andro ianao Andriamanitra mankasitraka Tompo amin'ny anaran'i Jesosy raha eo mivavaka amin'ity androany ity ninina ary na iza amafy amin'ity androany ity Andriamanitra aoka ny voeny am-pelantanana ho amasinina fanamasina aoka asitrahana eto amin'ny fanatrehanao ary aoka ho marina zany teny zany Andriamanitra ho an'ny tsirairay avy izay manome amin'ny finoana sy amin'ny fitiavana androany amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Tompo amen afaka mahazo toerana ianao alleluia ho antsika rehetra izay any amin'ny toerana hafa any ambadika any ka te hanao fanatitra ianao misy ny numéro telemazy andefasanao amin'ny vola amin'ny laharana 034 81 984 83 034 81 984 83 na ny 034 85 604 04 afaka mandefa RTL Money ihany koa ianao amin'ny 033 02 092 30 033 02 092 30 na Orange Money 032 97 096 84 032 97 096 84 izany ihany zavatra tsara ho fantatsika amin'izao fotoana izao mbola mitohy ny fotoam-bavakantsika rehefa avy eo toy ihany koa ny fotoam-bavakantsika ao anatin'ny tambajotra Facebook zany ao ihany koa ny amin'ny page fiangonana Saina ao ny amin'ny radio fandresena FM 97.4 afaka manaraka an'izany ianao amin'ny enina ora maraina aomby folo ora sasany atoandro amin'ny enina hariva ary amin'ny valo ora alina ihany koa kolokoloa ny fiainam-panahinao fa tadio fa ny fiainana dia ara-panahy zavatra azo antoka dia zao hoe no ny ten'Andriamanitra hoe rehefa salama sy ambina ny fanahinao dia salama sy ambina amin'ny zavatra rehetra ianao amboary ny fotoananao vokiso ny fanahinao dia ho hitanao fa afaka ilamina ny zavatra rehetra amen sa tsy amen ya ao anatin'izay dia anao hira foy reto koralatsika reto Haleluya tsika anao raha
milomano sady ao anatin'ny fanatrehan'andriamanitra sandrato ny tananao dia mivavamy tsy mitsy rehefa vita ny fanatitra hoe tompo manaova zava-baovao amin'ny fiainako androany raha eo manaova zava-baovao amin'ny fiainana e tsirairay avy androany efa eto ianao ary efa vonina ho anay efa vonina ny fakakana ho anay androany tia izay fanamasonao misokatra tanteraka ny fonay misokatra tanteraka ny fonay ho anao fanamaso halleluia dia sika ariry androany hoe renoula zainao dia marina sy matoky antananao ao matoky izany ao tsy mbola nanary ahy ianao halleluia renoula zainao dia marina sy matoky matoky anao ao bara hoe antananao ao matoky izany ao Simulana nariana Hallelujah Hallelujah Nebula verticana renula zaina de marna smatuki renula zaina de marina simatuki matuki ana hantana nawao hantana nawao matuki zani ao simbulana nariana Ula fenano funo recenza sana renula zainao de marina sy matoky renula zainao de marina sy matoky satria matoky anao hantananao ao hantana
Sotranao fanamasina fanatrehanao eto androany. Okotahina ny vahoakanao amin'ny fakasitrahana, amin'ny ositra, amin'ny fanambenana, amin'ny fanandratana, amin'ny influence vaovao. Okotahina ny vahoakanao ara-pahasalamana, ara-bola, ampifandraisana, amin'ny fianarana. Aoka hery ny fiasanao amin'ny rehetra androany. Aoka hisokatra ny masom-panahy. Aoka hetsika ilay leo anjoda ao anatiny. Aoka tondrana izy le rano tompo, le ranonorana avy aminao. Aoka tompo le ranonorana ikorena anatin'ny fanahy tsara avy. Le ranonaina avy ao amin'ny seza fiandriana. Aoka makivaky ny tenany tsara avy. Ny fanahy tsara avy. Anaisitra ny alahelo, anaisitra ny fakivina, anaisitra ny tawara sy ny aretina, anaisitra ny fiondrehana rehetra. Aoka hifola leo anjoda ao anatiny. Aoka ho atanjahana amin'ny kera izy. Aoka ho veloma fahasoavana izy. Aoka famindampoana aronazy. Aoka ny voninahitra ny anikasy. Saturé ao aminao izy androany. Aoka nebaneba nakanjonao anarona ny tempoly. Aoka vaova olona vaovao izy androany. Aoka atsangana zay rehetra malemy rehetra. Aoka tanjana ny loharika malemy rehetra. Aoka finoana fahasoavana izy androany. Aoka ilatra ny masony. Aoka andre sofiny amin'ny anarany Jesosy Kristy. Aoka ny tanany fahavalo alaminy. Aoka ny sabatry ndrasy fanatsy andratra azy. Aoka ny vatiketsy atafotoana ny tongony. Aoka ny voninahitra sy ny fahasoavana nandratra azy. Aoka ny herinao hiatsika ho andrahitra androany. Amin'izao minitra zao ihany. Amin'izao minitra zao ihany. Amin'izao minitra zao ihany. Zay fafambaraka tady anakaiky rehetra. Aoka hikisaka izany. Aoka hikisaka izany. Aoka hikisaka izany. Zao ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Saturé rehetra. Taio ao fahasoavana. Taio ao famindram-po. Taio ao voninahitra sy fahatsarana. Taio ao famelomelomana. Taina amin'ny tenys. Taina amin'ny influence divine. Taina fahavokarana. Zao ihany any anatiny any. Zao ihany anatiny any. Te hifoizy kaiarina. Te hitsangana izy amin'ny kely. Te hijoro izy amin'ny voninahitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Kela mama shekele. Shele banana bakande le bos karalamante. Le broche kahide le vende le bike le boshita la bababaya. Rakatele berede le bosha hata la ba. Atovnay androany zay efa nataonao taloha Andriamanitra. Atovy amin'ny rehetra indray. Oh beredeskala la bababose hende. Oh ka hifarana ny alina sy ny espirito rehetra. Oh ka azo vokatra be amin'izay izy. Zay mampititra ny aratiny amin'ny anaran'i Jesosy. Oh ka hifafanana ny maso rehetra. Oh ka hifataka ny zanak'omby amin'izay ny faizy. Hivoaka ny voninahitra. Andeha amin'ny fanatrehanao. Hifaly amin'ny fitahinao. Oh gana mababoshe hererebena. Ataovinay izany androany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. O kala bababoshe hererebena. O ka hisokatra ny rano eo anoloany. O ka hisokatra ny masimbe eo anoloany. Amin'ny anaran'i Jesosy. O ka hitombo ny mofodimy sy ny hazan-dranony. O ka ho faty ny fahavalo sy ny aretina zay mitady andrava azy. O ka ny sabatry ny ratsy fanahy ho levo. O ka ny tanany fahavalo zay manavesatra hiala. Ampidionay ny fifaliany vahoakanao. Tena makarela yashida le vono. Ampidionay ao zona amin'ny tsara avy. Voninahitra. E kabod avy aminao. Bena katele rina moshaha. Shegi la barendele boshida la bayande. Lekrina brahashuna le vehende. Sotrin amin'ny herinao sy ny famanginao anahy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Sotra fanamasina. Sotra fanamasina miasanao aty anatinay.
reo saina rehetrarehetra reo eritreritra fahafa rehetra reo sary synovy zay tady domina vavava ongotany tananao sy le vony afinao zany fa ny fanjakanao tonga manenika azy manarona azy sotriny amin'ny asanao fanamazy sotra fa manenika ny tempolinao ny herinao sy ny fahatsarana sotra fa mamangy azy amin'ny fahitany ianao ankehitriny miresaka amin'ny manginy ianao ankehitriny mame azy le fahazavana andehanana ianao mampody ny fahatandrandray ianao zao mampatanjaka ny fanahana ianao zao maneo azy ny lalanao ndray ianao zao halleluja manomboka ny asa ao anatiny ianao ankehitriny sady mamarina zay efa natomboka ao kena baba yashela labaya fa misy kela ambrahatula borahade mendicatela rina mamosha ekiradus prehina lavaharode azamanazy neny amin'ny tranonao any any ampiasanao aby efa nakisaky ny anjely sy ny tanin'Andriamanitra ny fahavalo ny ratsy rehetra efa mampalalaka ny alehanao izy mampidina fakasitrahanao anao izy mamenao elatra ekarana izy zao halleluja 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 sona fa manokatra ny raha lalina ianao zao fanahy masy loharany zay tsy zakany sasany tsy vitany sasany mangady azy no sokafonao andraiky tsy mifaty izy fa ovela ry anambarany asanao eny ilazany asanao fivoriany olona masina izy eo fivoriany lehibe mba ho rezo toy zao fa ianao mpanjaka ary ianao ihany no Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy ianao mamelaka ny sezanao amin'ny fahitsina samy rariny ianao manapaka vaony fahavalo ianao ary mananatra ny zanakao voninahitra elabaya kelaboshe ramamamo keleverende Soda Jesus. Alabaya shira lebe. Shira lemena. Shira lemena na na mama baya. Rendula zaina marina simatu matukiana hatana nawa matukizani simbolana kino merzani mfununa rendula zaina de marina simatuki Hallelujah. Averina Rudula Zaina Marina sima tutti Matukiana Hantana nawa Matukizani Simbolana Renula Zaina Marina sima tutti Hallelujah Hantana nawa
tananao ao matokizany ao tananao ao matokizany tsy mbola nanariana tsy mbola nanariana tsy mbola sorazy ny amin'ny fiasany amin'ny fiainanao androany sorazy amin'ny zavatra rehetra ataony feny zavatra be dabe mitranga amin'ny fiainanao zao amin'ny asanao tokantranonao amin'ny fanomponao sorazy ny amin'ireo anjely mihetsika ao anao ny amin'ny sandrony mihetsika ao anao ny amin'ny fahasoava sy famindram-pony aminao sy lekanao zany amin'ny asana halleloia sora fanamasa amen afaka masoterina isika tsara ny tompo amen matombo baiboly tsy miova dia satria le nataony maly ataony androany tamin'ny voalohany izy nahary lanitra sy ny tany nahary zavaboary na nahary hazo araky ny karazany avy efa nisy fotoana mainy andro zona sady sola koa moa izy dia mahatraika loatra le hafanana dozy Andriamanitra ary baiboly milaza fa nampaniry hazo Andriamanitra tao anatiny indray alina iny mba hialokalofany jona fantatr'Andriamanitra le mamay amin'ny fiainanao dia izy koa hampaniry zavabaovao anao tsy manary anao zany Andriamanitra nanokatra ranomasina mena izy tamin'ny andro Mosesy nosokafany koa ny rano tamin'ny andro ny Elia navery nosokafany koa tamin'ny andro ny Elisy dia rekinao izay nataony taloha averiny aminao tsy mbola miovy zany Andriamanitra na nasitrana olona anankiray izay nikasika azy izy na nasitra olona manjatony maro izay nikasika azy izy nampitombo mofa sy azan-drano izy tamin'ny olona 5,000 nampitombo ray izy ho an'ny olona 7,000 dia rekinao averiny foana le zavatra ary toronao indray androany alleluia resaka kely tsika vetivety satria efa lasa ny fotoanantsika resaka hikasika ny fahombiazana isika inona zafady Filipiana toko voalohany ka ny andininy fahaenina zao nivaky ny teny ary mahatoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara ao anatinareo no ahatanteraka izany mandra-piavy ny andron' Jesosy Kristy amen mahatoky indrindra aho dika zany tena sura tanteraka mihitsy aho ny fanamasina eto no miinspiré amin'ny Paoly anoratra zao lazay ny fanamasina ty zavatra anankiray ty dia tena azo antoka mino tsara venao sura tanteraka ty anankiray ty fa le nanomboka asa tsara ao anatinareo izy ahatanteraka an'io amitan'io mandra-piavy ny andron' Jesosy sy rehefa ny an-danitra vao vita le izy mieloana tongavan' Jesosy vita le izy azo antoka izany ho zay mahatoky indrindra ahako sura tanteraka ahako fio zavatra efa manomboka amin'ny tranga ao anatinao io tsy maintsy vita ny anarany eo isany andeny tsoratra masinankiray tena mafonjy ty satria mampiseho miariary fa Andriamanitra dia migarantiry ny fahombiazantsika tena lina tanteraka izy ary miantoka mihitsy
ny fataterahany zavatra anatsika vavaka ianao teo renao ny tompo mikasika anao misy zavatra be dabe tonga anatinao any mety misy nahita fahita mety nandreny tompo salamty salamzao mety miverina ny fifalianao ny fiadanao mety miverina nahazoina tampoka any anao ara-panahy iny zavatra atombony iny tsy maintsy misy vokatra hitamasiny mety manomboka amin'ny teny le izy mety nanomboka hoe zao ny zavatra ataoko zao ny zavatra hitrangana zao ny teny ny tompo anao na ity mety fandrina le izy ile nraisinao tao anaty vavy tao anaty fanatrehan'ny tombo natany an-tranona vao teo iny ho zay mahatoky indrindraako iny izy no atanteraka azy dikan'izany ao anatinao no manomboka ny zavatra rehetra ao no miainga ny zavatra rehetra mety manam-panirina ianao anao an'ity na avita an'ity na azo an'ry na ho tonga tahaka izao misy fomba fiten'ny olona zay hoe inareo koa tena matoritory mihitsy dikan'izany io le zavatra azo fitaina azo alaina afaka ho tonga ohatr'izao anao fa ao anatinao ao ianao matory tsy matory hoe arabaky teny fatrany tsy mbola ny fo ianao fandroany misy zavatra miainga anatinao tampotampoka ianao ohatrany sa am'izay korazy am'izay androso am'izay satria nao ao anatinao ny fetomboany le miasa tao anatinareo izy atanteraka azy matoto tonga le fahasahira matoto tonga le korazy matoto tonga le fahavolona dikan'izany dana mietsika zao ny fotoananao halleloia oia hoe halleloia tsy possible ao atsika zanak'Andriamanitra ny tsy ahomby na dia nisy fotoana za nandalo tsy fahombiazana isika mbola misy teny any milaza manao hoe ny zavatra rehetra miara-miasa aso zay ty an'Andriamanitra dikan'izany na dia ohatra ny échec ary ty anankiray ty na dia ohatra ny very zavatra tamin'ny ty anankiray ty ny zavatra rehetra miara-miasa aso tsy mety matiantoka ny olona ohatranao na ahoana na ahoana satria izy no miasa ao anatsika ndraindray mety niara-nanomboka tamin'ny olona anankiray ianao mety fianarana ozy izy sasany ianna nge olona niara-nianatra tamiko e le misy ty nge niara-nianatra tamiko ohatra ny sasany ianna nge olona saraka zo mety niara-nanomboka tamin'ny olona ianao fa mety lasa lavitra noho ianao izy araky ny fijerinao azy fa tadio fa lalina loatra ny fahendren'Andriamanitra amin'ny hitondrany atsika tsisy antony tokony ampitainao fiainana amin'ny hafa isorony tompo ny fahombiazany fahazamiala azy fa tsy mitovy montre andehanana aty amintsika zao amin'ny firy any France zao amin'ny firy any Amerika zao amin'ny firy any Chine zao amin'ny firy tsy mitovy montre tsika ty lahady zareo any mbola sabotsy misy re tsika ty lahady maraina zareo any efa lahady arivo ka nahoana moa ny ampitovy ny fiainanao ianao amin'ny montre ny sasany mety lasa aloha izy tsy olany zany zao fotsy lazaina azy mandram-piona iny amin'ny taboka avona fa samy hoe ho antsika halleloia oia hoe halleloia mety misy olona nanambady talohanao mety ianao mihitsy ary le namana napiditra azy tamin'le hanina nefa nanao ndray ty ny taraiky tsy olany zany mety misy olona lasa pastera talohanao mety ohatra hoe samy miaramila ny tompo niaraka teo ny anankiray fa mitory teny lasa ianao ndray mianao azy akehitriny tsy olany zany ary sendra lasa alohan'ny sasany ianao aza manambany zay mbola taraiky fa ny tompo endro mitondra ny fiainany fa Andriamanitra ny mpanandratra ny malahelo fa tsy hoe satria sahirana ny rahalahinao androany na miatrikady ny ravavinao androany dia iny ianao amombo iteny hoe regny koa efa nytenenina foany makarivo makatsy non ny Andriamanitra io manandratra azy halleloia no zany aza dia tataitra kanefa na izany aza matoritory fa fotoana zao hietsehana ahoana zavady fotoana zao hietsehana le nanomboka asa tsara tao anatinareo izy no atanteraka azy etony misy teboka anankiray tena ty kiraikitra anatinao mila averimberinao foana teneninao fa ianao dia mahomby
ary tsy mifanaraka amin'ny natioranao ny tsy fahombiazana. Inona ny antony itenenao le izy foana? Ny zavatra rehefa tenena dia manomboka miala ao anatin'ny loha ary miditra anatin'ny fo. Satria ny zavatra afaka hitranga dia tsy ny zavatra anatin'ny loha fa ny zavatra anatin'ny fo. Ka raha tianao hidina anatin'ny fonao ny zavatra anankiray dia averimbereny foana. Fa arakaraka ny tenenao an'io dia raikitra anatin'ny fonao io, azy ao am-ponao do ny baiboly hoe anefa ny riny ny fonao izy. Amen. Noho izany manana finoana, fasahiana ino fa ianao mahomby. Mahomby ianao satria nahoana? Izay ny asa tao anatinareo, izy atanteraka azy. Dikazany io ao anatinao io, na hoela na maingy nahoana na ahoana, mamelahy teny anao, tsy maintsy vita ny anara, tsy maintsy azo ny anara, tsy maintsy tonga amin'io ianao, tsy maintsy lasa ohatran'io ianao, na ahoana na ahoana. Ozy azo antoka zany mahatoky indrindra aho izy le nanomboka asa tsara atao anatinareo. Tsy possible amin'Andriamanitra ny nanomboka nefa tsy hamarana. Ary izy raha nao an'izany tsy voatery noho ny amin'ny fahatsaratsika na famendrehantsika, fa nanao izany izy tamin'ny sitrapony. Tsy nilazatena izy noho ny aminao, fa nilazatena izy noho ny amin'ny tenany. Satria Andriamanitra tsy miangaze tena noho ny amintsika, fa miangaze tena noho ny amin'ny tenany. Ary amin'ny fotoana izy miteny aminy dia efa kontiny vitiny, aminy dia mifamatotra aminao amin'iny izy. Ka raha ny tena izy nanomboka asa tao anatinao, nizaniza maivava, ninina fanenjehana, nizaniza manambany, nizaniza miteny fa zao ny lojika, ary tsy possible ny ty. Alao izy iteny zay tiany teneny, fa ianao koa mba mboky nianina zay teneninao. Mila miraikitra anatinao azy, mila midina anatin'ny système anao azy, mila mino ianao ary manaiky fa ianao dia mahomby, satria le nanomboka asa tsara atao anatinao, izy ihany atanteraka azy hatramin'ny farany. Raha mbola ao anatinao Jesosy, raha mbola miasa aminao ny fanamasina, raha mbola zanak'Andriamanitra koa ianao, tsy maintsy tafavoaka ianao. Mety betsaka ny zavatra simba, rava, potika, mety hatramin'ny zavatra tsy neritreretina akory azy, zay efa nikikirina taona maro nanaovana ty sakrifisy ty sy ny nama, nefa mety rava, nefa mety potika, tsy mbola tapitra ny tantara, mbola io ianao io, mbola afaka mitoy Andriamanitra miasa. Zay nanomboka asa tsara atao anatinareo, izany natanteraka azy hatramin'ny farany. Nenay rehefa tsy mety nataontsika dia mikisaka ny olona, nenay rehefa tsy azo dia vokany araka ny tediavina dia manakina ny olona, sy nama, tsy maninona zany. Fa raha mbola miasa ao anatinao ny tompo, tsy maintsy fitainy io hatramin'ny farany. Halleloja. No zany tsy mety amin'ny olona ohatranao tsy ahomby. Ino tsara ny atao fahombiazana dia efa ahafahana mahazo le vokatra arak'izay niteneny ny tompo taminao. Raha ohatra baiboly milaza fa tokony hampisambotra ianao, ozy mampisambora ny malahelo, hampisambotra firenena ianao, aza manisy tadina amin'ny fitanena malahelo fa mampisambora azy. Za aloha mbola sy nitateny mihitsy anaty baiboly dia mindrama aminy, dia mindrama aminy, dia mindrama amin'ny firenena, dia mindrama aminy. Fa zao foana ny teneniny dia mampisambora azy, dia mampisambora azy. Tiavan-dralanao, inozy malahelo no mitaraina sy ny namany, dia mampisambora azy, dia mampisambora azy. Fa tsy mahita mihitsy dia mindrama aminy. Teregikinao, ianao na dia afaka mampindrana aza, tsy ianao koa ny tokony hindrana fa mipetraha amin'ny toeram-pampindrana. Lazao hoe amen. Zay nanomboka asa tsara anatsika. Halleluja. Hoy hoe halleluja. Zao ny zavatra mila mipetraka faharoa anatsika. Ndraindraitsika mieritreritra fa ny fahombiazana tsy maintsy mila vola, mila olona ary mila fotoana. Mariny ireo fa tsy voatery obligatoire, tsy voatery. Nahoana tsy maintsy ila vola, nahoana tsy maintsy hitaky fotoana lava. Io Jesosy tamin'ny Filipo rehefa nahita vahoaka be nanantona azy izy,
aiza misy mofo ometsika nety vahoaka reto izy hoe zany nolazainy tamy mba izany toetra azy zany hoe tetesteny finomy filipo izy eo natrea lety besoin beda be zavatra ilaina hoe mila mame mofo beda be le tolo retika aizy nahitana zany nefa ozy izy hoe zany nolazainy nefa efa fatana zay atao teste amin'ny filipo izy zany danao nameanao fandrina Andriamanitra nefa avela ny sainao eritreritra aiza ny vola avy amin'izany anaovana an'izany testeanao izy hoe hijanona amin'ny niveau an'ny ara-tsaina venao sa afaka hiakatra amin'ny tontolo ara-panahy zay tsy domine ny système amin'izao tontolo izao sy ny fomba fiasa n'izao tontolo izao zay tsy miaina raha tsy amin'ny lojika sy ny formule ary zay azo apetraka anaty katsy misy tontolo ambony kokoa noho izay toy Filipo hoe na dia mofo dinadena rironjaty ary tsy ampy an'ireo amin'ny baiboly tena ngisy izy dia hoe na dia karaha man'olona mandritry ny atsasaky ny taona rangony zany hoe karaha mahembola anazy ny angony ny ividianina mofo an'ireo dia tsy ampy akory na dia samy mandrapaka kely avy azy sady nyresaka fotoana Filipo no nyresaka volo Filipo misy Filipo fe enta ka rehefa tonga ny teny tompo hoe io amin'izay manaova trano na andana amin'izay mitory filazany tsara na hoe midira amin'izay plein temps fanompona dia iteny fenao hoe meo heritaona anomanako azy anao ekonomia ako amin'izay a rehefa miala amin'ny asako vonona tsara amin'ny fanompona fa misy volato ndry neny Jesosy tsy zany i tsy nyteny eny ary Filipo fa lolotsika hiasa enim-bolana tsy a neny Jesosy zao rovina dia mba niteny ndray Andrea fa efa niakatrakatra ny finoany misy movodimy sazandrandreo ato fa niasa ihany ny sainy nefa vita inona moa zany eniny izy fa sainy mbola miasa ihany lohany to Jesosy hoe toty ary diso kely loatra le izy ka ohatrany tsy ampy avokyolona nefa amin'i Jesosy zay zavatra ampiasaina amin'ny finoana tsy isy kely loatra zany ahoana ho iaho azafady tsy isy kely loatra zany rehefa mbola ampiasa finoana ianao tsy magaga reo baiboly hoe kely ny andohanao fa ho lehibe indrindra ny afaranao satria ny oloko marina dia ho vely ny finoany finoana ny ivelomantsika finoana ny etsehantsika finoana andehanantsika fo ny asan'ny apôstôly hoe ao aminy ny ivelomantsika sy andehanantsika ary etsehantsika ao amin'ny fiainantsika halleloia no zany aza dia variana ny amikajy loatra ka tsy ampy an'izao tsy manana an'izao ahoana moa nazahoana le vokatra satria natao hoe fambiazana dia fahafahanao mahazo le vokatra na tonga amin'le toerana arak'izay niteneniny tompo anao zay niteneniny tompo ao tsy voatery niteneniny taminao zay fandrinina petrany tato anaty tsy voatery napetrany tanatinao noho izany zany iza tsy afaka ampitatena aminao ianao tsy afaka ampitatena amiko satria samy manana ny fomba hitondrany tompo atsika isika tsy afaka ho lasa pastera daholo tsika mianakavy tsy afaka ho lasa bisopa daholy tsy afaka ho lasa dokotera daholy tsy afaka ho lasa tsy haiko inona daholy re mpivarotra daholy tia raha dokotera daholy tsika iza ntsony maratsa-pony raha avoka daholy tsika iza ntsony no tsy tsisy raha samy mpitsara daholy ny olo rehetra makaleo be sa fiainatsary fanzarazan'Andriamanitra le fanirina hoe ty ataoko ohatr'izao ty ataoko dokotera ty ataoko tsy haiko ohatra mpampianatra ty ataoko mpitsara ty ataoko mpivarotra ty ataoko mpandrarah ty ataoko pastery ty ataoko samana ny napetraka Andriamanitra ary tsy rapitso anao dia mety ho zao fa Andriamanitra ny amin'ny rapitso a ity ny vokatra ny amin'ny herinandro ty a ity ny vokatra ary fotoana mitranga iny mahomby ny anaranao mety ohatra le vokatra meny tompo anao mety ohatra hoe 10 millions fa andrakoto mety ohatra ny vokatra ao rapitso 50 millions ho andraso mety ohatra ny vokatra ao rapitso 2 millions samy tonga tamin'le teboka tsy afaka iteny le nahazo 100 millions ka iteny hoe za mahombotrina noho ianareo tsia zay nitenen'ny tompoka mahazo an'le vokatra zay natsona hoe fahombiazana samy manana ny avo ekarany satria endry Andriamanitra mitondra antsika adinoy ny fahampitana tena aman'olona halleloia hoia hoe halleloia fa avelao iraikitra anatinao any
fa ianao dia olona mahomby. Teneny tenao za olona mahomby ako. Izay nytenen'ny tompo amiko tanterahany hatramin'ny farany. Miasa tao anatiko izy, miaraka amiko izy, mahavokatra ako, mahazo ale vokatra lazany ahako. Ity ny herinandroko, ity ny taonako, ary ity ny tsara indrindra. Tsy mba vototra amin'ny zava-tsoa na ahoana na ahoana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Hoia hoe halleluja. Mety angamba ny fiainana miovaova be. Dia hiteniny olona hoe zao ary tsala amin'izao, jerevy ny zavatra misy amin'ny firenena, jerevy ny zavatra mitranga, ahoana mo tsy possible zany e. Zao foana araikitra ao anatinao, ny fiainan'ny marina dia tahaka ny fipoakandro maraina. Me mamiratra mandra-pitatovo-vonany. Zao ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Jakoba izay teneniny aminao androany. Tsy andao anao aho, mandra-pahataterako izay voalazako taminao. Tsy mandao anao zany izy, mandra-pahatateraka izay niteneniny taminao. Na ahoana na ahoana izay nanomboka asa tsara ao anatinareo, izy ihany hatateraka azy. Izy ihany, izy ihany, izy ihany, izy ihany, izy ihany. Mila inotsika zany, mila ekentsika zany, mila mivadika ho fisainantsika zany. Ny fahombiazana tsy manomboka amin'ny zavatra atao, ny fahombiazana dia manomboka amin'ny assurance any anaty. Renao anatinao fa io le izy vity ty na ahoana anao. Io nge ahoana ny afahako manazava azy aminao e. Ohatry ny olona manao sary sikotra na manao sary hosodoko na manao sary zavatra anankiray. Ozy izy ianao hoe mba hanao sarina trano hoe za, na hanao sarina voninkazo hoe za. Dia lasa izy manomboka. Ohatra ny tsenao inona ty. Nahita zao ohatra tamin'ny internet olona manao sarin'olona. Jerenao izy tsisy mandeha amin'izay lona mihitsy. Vita le izy, navadiny le tableau, tonga dia sarin'olona tena tsara. Karabe hoe ao ndrety ny sary mivadika ty, ay fomba nanomboana sy avany ambava, ianao miandro aiza le orona, aiza le maso. Fa rehefa navadiny le tableau vao ohatra izy. Satria tsy manomboka amin'le ataony atily izy fa ao anatiny hoe fa misy sary. Zay fomba anaovana azy na mivadika na tsy mivadika, mety foana aminy. Dia nalefa le izy. Jery daholo ny mpitsara le zavatra. Hoe inona koa ty. Fa vao mivadika ny tableau, miara-mivanaka ndraiky. Satria any anaty io no miaingy. Ao anatinao koa dia tahaka izany. Ao anatinao fahombiazana, ao anatinao ny fitahiana, ao anatinao le lohanjoda, ao anatinao ny ositra, ao anatinao ny fandraisana, ao anatinao le courage ilaina, ao anatinao ny vola, ao anatinao ny relation, ao anatinao fahendrena, ao anatinao le teny. Reny hoe tsy antompo, toy Andriamanitra ndana ampiasaonao le fahendrena, ampiasaonao le courage, ampiasaonao le teny, ampiasaonao le ositra. Ao io miaingy. Dia rehefa metsika ianao dia ohatra ny maso mivay zany sa, ny sofo mivay zany sa, volo mivay zany. Fa rehefa mitambatra izy rehetra dia mamoaka sarin'olona tena tsara. Exact ohatra izay eo. Mijery anao ny olona dia ohatra ny olona daladala zany. Inona foana tohatra mitendrera ataonareo ty. Fa nareo fa mivika mihitsy amin'ity fivavahany ty. Azafady amin'ny fomba fiteniko. Fa izy tsy malala. Fa ianao miteny isanandro ty nge, mamorona zavatra ianao, micrée atmosphère ianao, mandamana le anao ianao, mandravona ny zavatra rehetra amin'ny fotoana ianao. Ianao miteny ty nge, ka misitona ny anjely, manetsika ny hery, mampilamina zavatra. Ianao miteny ty nge, mamoaka zavatra ny anaty, mampitranga zavatra. Fa izy mijenao dia ohatrany hoe olona mivika ianao, lasa ianao, efa manomboka mirediredy amin'ny fivavahana ianao. Jery efa nampetraka io na mitsangana. Hatreo ampiranambary mbola migongono tsy hita hoe ahoana. Anaty mobily ohatra miteny rery. Tsy fantatra mihitsy inona mahazo azy ty. Zany efa nitentanao izy alefa mivavaka anao figonona secte reny io e. Nefa tsy azony. Fenao miteny io. Misy tena na ianao tsy miteny. Fa maka tsaratsena fotsiny ohatra. Vibraozy anatinao azy. Hitanao hoe ianao tonga eo amin'ilay toerana. Hitanao ianao mahazo an'ilay zavatra. Hitanao ianao tanteraka ilay nofonao. Sady misy taonao miteny, misy taonao manginy. Dia kakanay zareo.
rehefa lasa be tsy miteny ntsony zao iny tomboany any lasa daly nefa anao tsy miteny io mahita le zavatra ianao velona be anao anatyla izy de renao memetapo toy izy ny olona jereko afa tsy normal nefa manambatra ny ingrédient ianao amoanao le gâteau tampotampoka ianao miteny amin'ny teny tsy fantatra shekerebo shandalababa rana ino zany teneny zany brandoshka hitelebo shanalababa ozinao de arianana resaka aminy fenony ino makaron de vovo tafetrany amin'iny za makamy fa tonga de raisiny aho mandeha anao satria oziny tompo makaritsika misokatra ho azy ny varavarina rehetra hatramin'ny varavary zay efa nitaona maro tamin'ny sasany vo ianao mijoro ao anoloana de misokatra ny varavarina mahita fotoa azy ianao raha rivotsika rezaka misimisy mikasika ny fahitapity fa fahitapity ny manatra io lalana aingana de aingana isandratan'ny faran'zay aingana petabe zavatra mety ataontsika tamtampoka anao tonga de manao sakrifisy na vola reky ty ataoko fanatitra ao an'andriamanitra tosinyolona fanarity ve maninona mihitsy mbetika miteny rery mbetika mivanaka mikanikano azy tampotampoka anay nareo ohatra mandeha makary vola rehetra ataonareo raha fa maninona misy nareo ty tsy azo zany fa adalana am'zay tsy mety tonga saina am'zany izy fa ianao malala le ataonao satria baiboly efa fantany zay atao tonga am'zay ny vokatra de ohatra mivena normal de ahoana iny vovoa fa ahoana zao ny asan'andriamanitra zao ary tena zegny mieritrehitra efa fampiresaka lasa ianao fa tena enjanynareo ho avy ny jentilisa isambotra ny akanjonao ijentilisa folo iazona ny akanjony Israely anankiray ka hiteny manao hoe anaraka anao zay fa hitanay fa velona eo aminareo ny Andriamanitra halleluja satria anao malala fa le nanomboka asa tsara ao anatinao izany mahatateraka azy hatramin'ny farany olo ny fahombiazana isika tsy mampanina zay mety hitranga mitranga fa isika tonga saina sady malala fa olo ny fahombiazana isika tsy voatery tsy maintsy diplôma ny mampahomby fa ilainany koa nefa mianatra na izany na dy zany tsy voatery ny abetsahan'ny vola mampahomby nefa ilainany koa ny volana izany na dy zany fa hoy ahako araveriko itsika dia mizara telo fanahina vatana ny vatana no ifandraisantsika amin'ny ety ambony tany ny saina ny aina no ifandraisantsika amin'ny tontolo ny ara-tsaina fa ny fanahy no ifandraisantsika amin'ny tontolo ara-panahy tsara loatra nge Andriamanitra zay monde m'existe dia azontsika dominena tany amin'ny andro ny Nebokadnezara sy ry Farao sy ireo mana-tsaina rehetra dia ny daolina anaty baiboly tonga ry Josefa napiaiky Farao tsy nisy université nidirana kanefa manampaizina rehetra nanaiky ny fahaizana taiza ho aiza zany zavatra zany jerevy ry Daniela tamin'ny andro ry Nebokadnezara olona telo ny ilaina ho andrina lehibe ifeny empire na firenena maro anankiray tamin'ireny Daniela efa naovana complice be da be mba hoe vonona atsipy anaty lavaky ny liona sy ny namana nga Daniela niovy zany endriny ny olona rehetra izy afolo eny ny fahendreny no neny sasany mandrapa tonga tamin'ny piskidy manao cours spécial ny aminy satria izy Nebokadnezara enao no bifeny piskidy rehetra avy zany efa izy tsy niditra université fa na dia ty amin'ny tontolo hitamaso na amin'ny tontolo ny olona intellecta na amin'ny tontolo ara-panahy petra tsara fa Daniela ny eo anoloanao telekinao lehibe la ao anatinareo nozy amin'izao tontolo zao amen meny tompo fahasoavantsika meny atsika ny fanahy ny hery ny teniny afaka miaina amin'ny fanahytsika miaina amin'ny tontolo ara-tsaina miaina ty ambodiny tany fa ty zavatra mila azonao raha sanatria tsika adino amin'ny vatana be fotsiny sy saina be fotsiny dia mety morarava isika zay mahatonga atsika mila miaina amin'ny finoana satria ny finoana dia tsy zavatra anatin'ny saina ny finoana dia tsy herim-batana tsy pensée positive tsy mokondoa tsy fasaina terranga ny finoana dia zava-panahy any anaty fanana fanahy matanjaka toy ny ahoany Goliata na manina moy antony ahoany Goliata na ifampiadatra amin'ny fahakely ka manana stratégie ary tena olona très intelligent rehefa iady misy tovolahy eto zay tsy fantatry Goliata fa lio anazy manaiky azy misy tovolahy eto
zay tsy fantatry ny filistina fa ny andriamanina ane ka ao aminy tamin'ny fotoana izy niatrika ny Goliath ny olona rehetra nijery ny ivelany no zay izy ty lekely ty fa izy ao anatiny ao miteny zavatra tsy fiteniny olona rehetra izy androano izy dia ho kapaiko ny lohanao ary omeko ny voromanidina dia ho fantatrao firena rehetra zao misy andriamanitra eto amin'ny Israely. Andriamanitra amianao zavatra zay tsy ho azo ny sasa mihitsy raha tsisy andriamanitra. Ampandraisany eo amin'ny ady zay tsy resy ny sasa mihitsy raha tsy misy andriamanitra. Finoana karaha moyen foana ny rasantsika sao dia horeraka atsika zay mahatonga amin'ny tenao mila mino ianao fa io ao anatinao io tsy mbola tara fotoana io na dia fa ela aza tsy mety nitranga sao amin'izay fotoana androany rahapiso amin'ny tenan'ity amin'ity volan'ity amin'ny volanao avy mety tsy fola active le anatinao etseo le anatinao manaiky ferina aza manaiky limitaire mandroso ihany fotoananao zao tsy maintsy tanteraka io satria le nanomboka asa tsara izy no tanteraka azy mandra-piaviny tompo tsangantsika hivavaka. Alleluia. Raha misotranao zay amin'ny teny menao anay androany lavinay tsy fahombiazana satria tsy mitovy natiora aminay zany tsy manaiky isaina tahaka an'izao tontolo zao zay lavinay zany fisainana zany vono izay iaina amin'ny finoana manomboka eto ny finoana ny teninao o kambala yasheke vrondalaha fa namasonao aminao ny andehananay sy etsena rivelomanay mandrakarivo sotrany amin'izany teny zany tsotra sady mazava azo antoka ho ianao fa lefa niasa nanomboka taty anatinay taty atateraka azy hatramin'ny farany so rehefa natateraka ianao dia etsehanao le fahasahina etsehanao zany teny zany etsehanao le ositra etsehanao le fahendrena etsehanao le aty anatinay aty avy tany zavatra rehetra araky ny tokony ho izy tsy ampitatenina amin'izana amin'izy zay fonina etsika zay fonina androzy zay ivelona amin'ny finoana zay fo ianao hoe ny oloko marina dia velony finoana handeha amin'ny fitarianao zay handeha ambany influence anao zay ivelona amin'izay lazainao zay tsy anaiky zay isaina tahaka ny olo-kafa zay tsy manana anao tsy manaiky zay atrikady tahaka ny olo-kafa zay tsy manana anao tsy tahaka ny Goliath zay ka hitoky amin'ny herinay sy ny sandrinay ary ny fitaovam-piadinay fa ho tahaka ny Davida hitoky amin'ny andriamanitry ny Israely zay mampandraisy anay. Halleluja. Le mamatsy anay isanandro misaona fanamasinao fa raha andeha reto vahoaka reto fandraisena no anjarany raha anao zavatra izy fa avokarany anjara raha hiteny izy ahitany fataterahany izy raha hietsika izy fombanao mahery vaika saona fanamasinao fa tananao dia manohana anay mitarika anay mamatsy anay mandidina anay apetraka ao aminay tananao zavatra mahatalanjona loatra dia hivanaka ny firenena tompo iakohaka aminao ny jedelisa ahitany voninahitao izy so ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy satria mahatoky indrindra zahay fianao zay nanomboka asa tsara ao anatinay ianao no atateraka azy hatramin'ny farany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Afaka masoterina isika. Alleluia. Anao fanatra farany isika dia indray nitsotrano dia irava fa raha misy mafo no ny amboko sy ny filazantsara dia indray avy zato eny izy Jesosy tsy mahay mandainga izany mampirisika atsika amafy amin'ity androany ity ho anao zay manaraka amin'ny radio na Facebook afaka mamafy ianao amin'ny 034 81 984 83 034 81 984 83 na 033 02 092 30 33 02 092 30 mamafazy fo ampitomboan'Andriamanitra avy zato eny zany. Amen. Alleluia. Tsara tompo. Zay no hoe efa ndetsagna antsika magana fotoana hiditra amin'ny fotoana manarakantsika rehefa avy eo. Tsofokorana ianao ny tanan'Andriamanitra hery vaika ao aminao ary ny famindram-pony sinony amin'ny famindram-pony dia anao fagagan-dehibe ho anao izy anakisaka ny ratsy fanahy sy mifandrika rehetra izy ara-pahalalaka ny alehanao hitonanao hiakatra ambony manda sy zay barazy avo rehetrarehetra mibloke anao
anetsika ny era ao anatinao ny fanamasina anetsika ny fahasoavanao aminao ampatanjaka anao isan'andro kanefa nireny vonao tsofokiranao ny Andriamanitro atateraka zay rehetra tokony anao araky ny abeny arena voninahitra akisaka miala aminao Fotoam-Bavaka sy nenatra tony tamin'ny andron'ny Israely raha nandao azy le voninahitra tatiorina rehefa niverina dia nandresy foana izy aoka hiverina aminao ny voninahitra lay kaboda ozy izy ny teny hebreo aoka hiverina aminao dia tsahatra ny sy ny aretina sy ny fahafambaraka ary ny tsy fahampiana lava fa ho fampisehoam-boninahitra ianao andidiny anao tahaka ny mandafo Andriamanitra ary ho andry hafa eo avoanao ka meanao fiadanana ary tsisy anaitaitra anao intsony amin'ny anaran'i Jesosy sika rehetra anao hoe amen tomba fahasoavana itra fotoana manaraka